Ny herin'Andriamanitra no hery ambony indrindra ary tsy izaho manasitrana efa teneniko an'izay izy rehetrarehetra tsy izaho fa tsika tafiditra amin'ny finoana ilay finoana ny herin'Andriamanitra dia na inona na inona ady atrehantsika dia tadiofa tsy maintsy resy io tsika ke matahotra tsika ny tsy mino an'ilay herin'Andriamanitra dia izay ny tsisy ehony ny herin'Andriamanitra ka tao anatin'izay hoe fiderana sy fiankofan'izay dia tena hoe ninontsika fa na inona herin'ny fahavalo dia tadio fa efa potika sy rava-dolo izany. Anatrika tsika ny volana vaovao, volana oktobra, novambra, desambra. Mila ny herin'Andriamanitra rasenao. Amen. Herin'Andriamanitra ny ilayntsika mihoatra zavatra rehetra. Ilayntsika mifahafantaran'olona. Ilayntsika n'izany hoe rehefa mitory any amin'ny fonja dia hoe mety mieritreritra ianao hoe iza ny olona tafavoaka. Mety ilaina ihany izany amaha-olombelona. Fa ny ilainao dia ny herin'Andriamanitra. Ny ilainao dia Jesosy Kristy no afaka manafaka anao amin'ny adinao rehetrarehetra. Amen. Ka inona manasitrana moa mahatonga andreny hoe inona ny sitrana satria mino an'ilay herin'Andriamanitra. Tsy hoe izaho akory no manao fahagagana, tsy izaho manao fahagagana, fa inoko ilay mpanao fahagagana. Izay no ataoko hoe marary ianao, mitady vola ianao, mitady fanafahana ianao, mitady fanasitranana ianao. Ilainao ny vola. Mandeha ianao mihazakazaka, ay izany ahita vola. Tsy ny vola ny aza tadiavina, fa ilay mpanome ny vola. Amen. Ilay mpanasitrana, ilay mpanafaka, ilay mpanome hery, mpanome fandresena, izay no ilainao mihoatra no milohan'ny fandresena sy ny vola sy ny fanasitranana. Amen. Pikasaka ny olona mety hoe ho avy eto am-piangonana eto mba ho tafavoaka amin'ny fiainana, mba hita vola, mba hita solution. Raha izay ny katsahanao voalohany dia mandeha alohan'Andriamanitra ianao. Fa ny ilainao ilay mpanome ny vola. Amen. Ilay mpanasitrana, ilay mpanafaka, ilay mpampahery, izany ny ilainao. Mila ny herin'Andriamanitra rasenao. Ahoana ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Philippiens 3:4-13 dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Amen. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Anatrika indraytsika izao ny volana vaovao. Dia izaho tena miteny aminao hoe inona indray ty volana ity? Lasa izay tapitra izay ny volana tao anatin'ny volana 2 volantsika niditra tao anatin'izay hoe volan'ny fahitapity, fahitana sitraka amin'Andriamanitra. Izaho izany tena tiako mihitsy hoe vitsy izay fa androany tsika no amarana izay hidirantsika amin'ny volana vaovao indray. Dia inona indray ny fitarian'ny fanahymasina ao anatin'izay. Nefa efa nitenena hoe volan'ny fahitapity, fahitana sitraka. Vita izay iny fanararotana androany tsika mbola anarotra ao anatin'izay. Tena hoe hiditra amin'ny volana vaovao indray tsika mba azo antoka tsika fa tena hoe nahita fity hidirana tao anatin'izay hoe amarana izay tsika hahita fity. Inona indray ny volana vaovao? Hidirana amin'ny volana vaovao hoe fanavahan'Andriamanitra ny zanany. Dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra? Ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny haintsika tsara ny ten'Andriamanitra any amin'ny Isaia 5:20 hoe ny zavatra ho avy izy no antanio ahy fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka didiko izaho rery ihany. Amen. Raha tena azo antoka hoe zanak'Andriamanitra izany dia azo antoka fa ny rainy miadidy azy. Hitantsika koa ny any amin'ny Romanina 9:9 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha zanaka hoy izy dia mpandova eny miray lova amin'ny Kristy. Amen. Zaho ry havana te hiteny anao indraindray tsika mihitsy no tsy mitombony ao anatin'ilay izy. Mivavaka ianao milaza ianao fa zanak'Andriamanitra. Izaho aloha tsy resy lahatra mihitsy hoe zanak'Andriamanitra izany ve dia angataka foana. Zanak'Andriamanitra izany ve dia orlava, mijaly, miaina ao anatin'izany aretina izany. Mampandaingan'Andriamanitra izany. Misy zavatra tsy normal izany. Za tsy mety resy lahatra n'izany mihitsy. Satria nahoana? Manala baraka an'ilay rainao ianao. Tsika. Raha ohatra ve hoe misy zanaka président dia ny zanany hono dia hitantsika hoe andeha hangataka ary amin'ny sefon'ny fokotany. Mba miovary tsy sakafo e. Tsy manala baraka an'ilay rainy ve zany? Ianao anke zanaky ny président ambonin'ny président ny rainao. Raha zanaka hoy ny ten'Andriamanitra dia mpandova fa tsy fatakaranao an'izay dia izay hoe
rehefa tsy mahatakatra ny olona zay nataoko hoe mila miditra anatin'ny tontolo ny fahatakarana ny olona ray fa ny olona tsy tafiditra anatin'le tontolo ny fahatakarana dia izay mora badony devola izy fitahany devola izy dia voafitaka foana izy dia tsy misokatra le fahatakarana dia tsy mety daholo ny zavatra ataony rehetra échec foana ny olona manana an'izany fahatakarana izany dia manana fahendrena sy fahalalana dia izay azo antoka fa tsy hanaonao foana mihitsy izany olona izany manana fahendrena ny olona tsy manana fahendrena dia adaladala manao adaladala manao zavatra tsy mety foana fitahany devola foana dia ny olona manana fahatakarana dia izay hoe tsy mety voafitaka mihitsy izy fa ny olona tsy manana fahatakarana dia izay hoe ny tsara lazainy fa ratsy ny ratsy lazainy fa tsara ny mpaminany sandoka lazainy fa mpaminany tena izy io mahery be io mpaminany tena izy lazainy fa tsy izy io izay ny olona tsy manana fahatakarana ilaina ny manana fahatakarana ilaina miditra ao anatin'izay hoe tontolo ny fahatakarany finoana izay ny olona tena manana izany hoe fahatakarana izany azo miantoka fa na inona na inona ady hatrehany dia fantany fa eo foana le rainy miaha azy momba azy miaro azy miady azy mamonjy azy amen efa tenin'Andriamanitra foana izany hoe aza matahotra fa momba anao fa manina ianao mitady vahaolana amin'izao tontolo izao fa manina tsy mitady mihazakazaka vahaolana ao amin'le rainao dia izay ny mahavoa hoe satria mafiloha ahoana ny azahoana an'izay hoe ny anarantsika izay ny azahoana an'izay hoe fahendrena sy fahalalana fahatakarana dia haitsika tsara hoe ahoana ozy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny ohabolana 8-17-18 efa haitsika izany tena haitsika tsy injery izany ahoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe tiako izay ty ary izay fatrapitady dia ahita ato amiko izy izy ny harena sy ny voninahitra eny ny harena mateza sy ny fahamandrinana ao amin'inona hitady ianao hikatsaka aiza ny voninahitra aiza ny harena aiza ny vola aiza ny tsy fantatra koa hoe inona ny olona manana fahendrena sy fahalalana ny ohabolana dia milaza manambara ny fahendrena sy ny fahalalana izay tia fahendrena ka tsy ao fantatra amin'io fahalalana sy fahendrena ny volanao raha mbola tsy hanananao izay dia ianao no manitra indrindra tsy hoe manambola be ianao na manan-karena be ianao na hanananao izao rehetrarehetra izao dia hoe reharenao ianao ny adala indrindra fa ny olona manana fahendrena sy fahalalana ao anatin'ny fahendrena sy fahalalana ny misy ny harena sy ny voninahitra ary mateza tsy mety tapitra tsy mety rava mandrakizay tsy mety potika mandrakizay ao amin'izy ny misy azany fahendrena sy fahalalana zany ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ka tsy ao fantatra Jesosy raha tena tiany Jesosy ahoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny teniko hitandrina ny didiko fa itsika izay tsy mety makatoa fa izay tiantsika dia izay dia adaladala dia voafitaka foana ny olona manam-pahendrena ny olona tena tian'Andriamanitra mitandrina ny ten'Andriamanitra mahay noho ny olona diplômé tsy fantatro eran'izao tontolo izao ny zanak'Andriamanitra manana fahendrena amen ataovy aza antoka ianao hoe tena zanak'Andriamanitra raha zanaka izany dia manana antoka an'le raintsika anie izao rehetra izao inona mampanahana inona mampatahotra problème dia izao mety zaza sara ianao tsy tena zanaka raha zanaka dia tena tia raha zanaka dia mananjy raha zanaka dia makatoa raha zanaka dia matahotra amen fa ny zanaka izany dia izay hoe tsika ray aman-dreny ary rehefa misy fotoana ny zanakitsika tsy makatoa antsika manohitra antsika dia miteny mihitsy hoe makely fity ary tena kely fity mihitsy tsy izay Andriamanitra mitady ny zanany tena akatoa tena anaja azy tena tia azy ina rehefa tonga Jesosy hoe tsika nie tena hoe nahazo fahasoavana be mihitsy tsika tena hoe ambanin'ny fahasoavana no ilay fitiavan Jesosy atsika tsy ambanin'ny lalàna ntsony tsisy hoe andao hitandrina be amin'izay ary tsy izay fa ny exigen'ny Jesosy dia izay hoe ilay fitiavana izay hitantsika izao teo hoe niady sotra izany fa nijoro vavolombelona
raha matoa teo le bebe teo hoe rehefa nandevitra aho izy satria nandray an'le fanahy fitiavana, le fanahy masina tao anatiny dia mahay mandevitra, dia manam-pitiavana, dia inona narina n'le fihavana. Za efa nisy fotoana niady tao anatin'izay, tena hoe tao anatin'ny korotana, tao anatin'ino fa zao ny fanahin'Andriamanitra nitoetra tato anatiko. Nisy an'izay hoe fitiavana izay. Ahoana ozy tena Andriamanitra, ahoana ozy tena Andriamanitra ny amin'ny Galatiana toko 5 manomboka amin'ny 9:20 dia ahoana ozy tena Andriamanitra, ozy ny tena Andriamanitra hoe nivokatra ny fanahy ozy izy dia fitiavana. Raha ohatra izay ianao hoe ozy ianao hoe zanak'Andriamanitra nefa ianao misy fo makara, misy fo felonana, misy fo mitahiry atezerana alahelo, nefa ianao milazanao fa mivavaka. Zay nge mahatonga ny olona reraka mivavaka, tsisy résultat mihitsy satria le fitiavana tsy manjaka ao anatiny. Le fanahin'Andriamanitra, le fanahin'ny devolony manjaka ao anatiny. Misy fankalana, misy felonana, misy fanaratsiana, misy alahelo, misy lolo-po, fatezerana. Fa raha tena hoe zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 8, zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen. Dia zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, manaiky tarihan'ny fanahin'Andriamanitra fa tsy manaiky tarihan'ny fanahin'ny devoly na lainga kely fotsiny ary ozy ny ten'Andriamanitra ianareo dia zanak'ny devoly rainareo satria ny devoly ny rain'iny rain'ny lainga. Zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra, ny olona manana an'izany fanahin'Andriamanitra izany dia hita foana izy hoe manam-pitiavana izy. Raisina teto izany ary ho raisintsika eto izay androany. Zay natao hoe tiako mihitsy ianao handray an'izany hoe fanahin'Andriamanitra mahazanaka, atsangana ho zanak'Andriamanitra izany indray. Amen. Atsialo aminao tsony izany, havita zavatra ianao hoe mahay zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery hainao daholo ny zavatra rehetra. Tsisy échec izany tsony ny zavatra ataonao. Manam-pahendrena ianao, mana-fatakarana ianao, mana-fahalalana, tsy badon'ny devoly izany tsony ianao, tsy fitahan'ny devoly izany tsony ianao. Ny olona tsy manana fatakarana izany dia izay voafitaka foana izy. Andao fa ty misy zavatra be, ty zavatra anana, andao atotony eo daholo ny vola dia izay dia eo indray dia anana. Voafitaka foana izy. Mila manana le fahendrena sy fahalalana, fatakarana. Zanak'Andriamanitra ny manana an'izany. Ataovy azo antoka ianao fa zanak'Andriamanitra. Amen. Mahay zavatra rehetra ianao, tsy fitahan'ny devoly izany tsony ianao. Amen. Dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, inona izay le vokatra ny fanahy izay? Fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonona-po. Fitiavana dia samy mandiny tena izasy ianao. Tena manjaka ao anatin'ny fonao ve le fitiavana? Sa mody me tsara velatsia? Sa tena tsy ao mihitsy? Manjaka ao anatin'ny fonao ve ny fifaliana? Sa ianao le olona malahelo lava? Zay no teneniko omaly hoe ny olona tsy manana izay hoe fanahin'Andriamanitra izay, tena hoe tsy Jesosy ny manjaka. Rehefa hoe Jesosy moa manjaka ao anatin'ny fontsika dia izay le hoe fitiavana Jesosy. Amen. Dia izay ny exigeny hoe tsy mila misy tandremana fa ny tena tandremana dia izay hoe fitiavana izay. Tiavo Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Le fitiavana mihitsy ny mameno izay efa hitantsika atao. Fa ny olona tsy manana an'izay hoe tsy manjaka ao anatiny Jesosy dia izay maloto fo izy, tsy madio fo izy, tsy manam-pitiavana izy. Izay zavatra ataon'ny olona rehetrarehetra titeny izy dia manamarteny izy. Dia ny olona foana ny diso na ahoana tsisy adihevitra na dia diso izao izy dia misy foana izy hoe nalatsaka ary tia voadonana ohatr'izao dia ozy hoe ka io mihitsy nefa te hilatsaka. Misy excuse foana izy, tsy izy mihitsy, tsy izy. Mila manam-pitiavana zasy ianao. Fitiavana manarina fahotana maro. Ny olona tsy manam-pitiavana, tsy manjaka ao anatin'ny fony Jesosy dia izay hoe malahelo foana izy, tsy mana fifaliana izy, tsy mana fiadanana izy. Ka na ny fijerin'ny olona ary dia manahirana azy. Ny olona tsy miarahaba azy manahirana azy, mampalahelo be azy. Ny fitenin'ny olona mba tsy sendra tsy anana tsy concentré le olona fa mba sendra hoe mba hoe fa maninona maloto ny fony amin'io, tsisy fitiavana. Tsy mana fiadanana izy, malahelo foana izy. Dia izy foana dia matsiaro tena izy voahilika. Matsiaro tena izy tena ohatrany hoe
tena hoe diso foana hoe za foana ny diso hoe za foana ny tsy tiany za foana zany ny olona tsy manana fitiavana fa ny olona manana fitiavana na tia azy ny olona na tsy tia azy dia tiavana foana miadana foana izy mety amin'ny foana mahompo izy amin'ny zavatra rehetra ninona zavatra mitranga eo na mivaly ny vavaka na tsy mivaly ny vavaka na misy zavatra toetra n'olona tapaka indrindra fa amin'izao andro faran'izao tsy ampozina daholo ny olona mivadika eo skirina mora tezitra fa ao anatin'izany ny olona manana an Jesosy ny fanahan Jehovah ny toetra ao anatiny dia izay hoe mahompo izy mety amin'ny daholo tsy taitra akory izy tsy mikasika azy akory na inona azontsika ny ilainao ilay fanahan'Andriamanitra tsy fanahany devoly fa manaiky ianao fa raha mangeta eta ianao androany dia afaka ho raisinao zany